nilaranao rehefa tazominao hatramin'ny farany izay dia tsy ho voafafy intsony ilay anaranao izay efa voasoratra satria zanak'Andriamanitra zasy ianao nomendrahan'i Jesosy. Fa raha tsy tazominao izay ka mora-kivy ianao, ketraka ianao ny amin'ny zava-misy dia ho voafafany amin'ny botony fiainana ny anaranao dia ho aiza. Raha miala etsitsika tsy fietrety mandrakizay, nofitsika tsy toetra mandrakizay fa ny fanahintsika no entin'Andriamanitra ho tsaraina. Ny fanahintsika io mbola iaina mandrakizay fa ny etsitsika dia vahintsika vahiny. Fa rehefa miala etsitsika dia misy ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Ao ny hoe fikaradisa mandrakizay, fiadanana mandrakizay, ao ny hoe fijaliana mandrakizay any amin'ny afo be. Ka ny fizahantretra izay eo amin'ny fiainantsika na mbola tsisy an'izany fizahantretra izany ary eo amin'ny fiainantsika efa rentsika izao tenin'Andriamanitra izao satria ny tenin'Andriamanitra indraindray efa misy eo amin'ilay olona ilay zavatra mety efa nandehanan'ilay olona ilay izy dia miteny ny tompo. Indraindray ilay izy mbola zavatra ho avy dia miteny ny tompo. Ka raha miteny ianao hoe mbola tsy ampy izany, mbola tsy voan'izany dia tsy avinao ny teny izay ren'ny sofinao fa ianao tsara ny tendresiny izay ren'ny sofinao. Minona tenin'Andriamanitra izay tonga amin'ny sofinao ren'nosy izany dia ataovy eo am-ponao fa ho avy ny andro iray hitongavan'ilay zavatra eo amin'ny fiainanao dia ho tsaroanao ilay hoe izay ilay toriteny tamin'izay andro izay. Mety ho afaka taona izany, mety ho afaka volana izany, mety ho afaka andro maro izany vao mety antso eo amin'ny fiainanao satria raha zanak'Andriamanitra tsika dia fantatsika tsara fa ny fahavalon'i Jesosy Kristy tompo dia ny devoly Satana. Ary dia rehetra mino an'i Jesosy dia manana fahavalo ary manomboka eo amin'ny fandraisana an'i Jesosy tompo mpamonjy amin'ny fiainantsika no ady. Manomboka eo natao hoe ady mandra-patonga ny amin'ny raholanitra, mandra-piala amin'ny fofinaitsika dia miady isika. Ka tsy maintsy mila mitandrina zasy ianao ary mila mahatoky, mila mijery an'ilay famonjena izay nataony ho asy ianao. Mety mbola tsy manana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao. Misy an'izany koa hoe misy olana eo amin'ny fiainanao, mety aretana, mety olana, mety tsy fisiny, mety tsy manambady ianao, mety tsy miteraka ianao, mety miteraka ianao fa maditra ny zanakanao. Dinio eritrereto fa Jesosy Kristy tompo dia tsy mba mandaha an'izan'izy izy ary no ianao mihitsy ny nafatesany, no le mbola manoty mihitsy ny nafatesany ka miendrika iray koa fiatsoan'ny tompo asianao dia ny zavatra toy ireny. Mety izy manao zavatra toy an'izany mba hahatonga anao hitodika aminy dia ataony avokoa ny olana rehetra amin'ny fiainanao mba hahafahanao hafantatra hoe misy Andriamanitra, velona Andriamanitra izay namonjy anao. Ka raha mandray izao teny izao ianao raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Fa efa maty ho anao izy ary ny famonjena dia tsy ho anay irery fa ho anao koa, ho anao sy ny ankonanao, ho an'izay rehetra mandray izao tenin'Andriamanitra izao dia ho azy ny famonjena. Ho antsika dia efa mijoro kosa inona fizahantretra mamay fiainanao dia tazomy hatramin'ny farany ilay satsi-boninahitra, tazomy hatramin'ny farany ilay famonjena, aiza vela hisarobaka anao intsony. Tsy maintsy miady tsika ary tsy maintsy miady nefa tsy vitako zasy ianao rery fa mila an'i Jesosy tsika hiaro atsika, mila an'i Jesosy tsika hanampy atsika ary efa fantantsika fa zanany. Tsy mamela tsika irery fa mba hijereny hoe tena fitiavana amponao tokoa hoe ho andehananao manompo azy fa fitiavany zavatra fotsiny ihany na fitadiavana zavatra fotsiny ihany eto an-tany. Hoe te ho sitrana ianao na te ny olona rehetra moa dia te ho sitrana avokoa fa hoe te hanambola, te hanakarena ve noho izay ve no nanomponao anazy tsarovy fantatsy Jesosy izany. Hitany ny ao am-poko sy ny ao am-ponao hoe inona ny zavatra hanomponao azy. Tsisy olona mahalala hoe inona ny ao am-ponao ao fa Jesosy mahafantatra hoe ity zazy ity tsika moa dia zanak'Andriamanitra dia izao fotsiny andehanany eo anatrehako dia antsontsony ny anarako dia indraindray efa tsy mahazo an'ilay zavatra angatahana izy dia miady. Ary Andriamanitra tsy mamela antsika alaim-panahy mihoatra an'izay zakatsika izy. Ka tsarovo foana fa na mafy azy io ady tsy ianao io, tsarovo fa Jesosy tsy manary ianao, zanany ianao, efa nosafidiany ianao, efa nomena anao ny ainy, nalatsa ny rano, aiza tao mankivy ianao ny zavatra misy eto ambony tany.
ary aiza manome tsiny an'Andriamanitra tahaka an'izany minako Israely hoe tahak'izay ihany amin'ny tsy miova fo dia avy eo ianao mety hiverin-dalana tsaro fa ny fanompoana ny tombo nidiranao amin'izany hoe fanjakany lan'izany dia sarotra fa niverenana any amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia mora ary raha hoe hoany amin'ny fiainan'izao tontolo izao ianao ka miverina te hiverina sarotra indray vao tafaverina ka mora dia mora mihitsy ny lalana miverina any amin'ny fahaverezana ka anio dia mora miverina amintsika mampiatsahantsika foana ny ten'Andriamanitra hoe mahireza zana mahireza fa momba anareo manjakariva mandrapatapera amin'izao tontolo izao ninona miseho sy mitsanga hoe tefa voasoratra ny zavatra rehetra matoky azy mino azy apetrao aminy fanantenanao rehetra manantena foana anay paradisa soa dia le Jerosalema vaovao izay efa nomanina ho azy ianao satria misy zany ary zany fanantenantsika finoantsika dia andova fiainana ka raha tsy mitazona io anjara-pamonjena izay nomenanao io ianao dia ho lava hitanao ny any amin'izao tontolo izao fa ratsy tsy misy zavatra tsara ny fanao amin'i Jesosy ny fiainana danadara va hitsangana miady toero ny ady aoka tsika tsy ho resy ny ady fa itsika ho mpanjesy tsika natao ho mpanjesy fa tsy ho resy mbola tsy manana ny Jesosy ianao mitsangana mifoaza fa zao le andro mpamonjena tonga ny andro amonjenanao tonga ny fotoana anjaranao ny anio raisy Jesosy ho tonga sy mpamonjy amin'ny fiainanao tianao Jesosy ranada tianao Jesosy ravavy tianao Jesosy zoky azangy tianao izy ary efa tianao talohan'ny tiavanao azy manjay efa tia azy dia efa tiatsika talohan'ny tiavatsika azy izy ary ataovy eo an-dofoana ho fiarovan-doha efa aminjena aiza raraka tany le rahan'i Jesosy Kristy izay nanatitra no asy ianao ifalimanjakariva ny atsy ianao na no avy na ny efa misy amin'ny fiainanao dia ifalio zany ia amaky ten'Andriamanitra farany ao anto amin'ny Apokalipsy toko 7 ny andiminy 10 fa mbola mamaky amin'ny Baiboly dia maneno telefony amin'ny Apokalipsy toko 7 no vakitsika ten'Andriamanitra farany ho vakiko atsika dia eo amin'ny andiny 7 dia vakiko izao ny ten'Andriamanitra manao hoe ary soraty amin'ny anjery fiangonana ao Filadelfia izao lazain'ilay masina izay marina izay manana fanalahidin'i David izay mamoka tsisy manidy ary manidika tsy misy mamoka fantatsy ny asanao indro efa nasiky varavarana boe eo anatrianao ka tsy misy maharindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teny ary tsy mba nandany anarako indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tena no jiosy kanto izy fa mandaingy indro ataoko tonga iankonko eo alohan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izao efa tianao satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao izao kosa hiaro anao voavondry amin'ny andro fakapanahy izay efa hiantso amin'izao tontolo izao ho fizahany toetra izay monina tany ho afainga anao tany masy izay anananao mba tsy saka ny satro-boninahitra ao izy dia maresy no ataoko andro amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala mintsony izy ary soratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra ary soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao amen izy amin'ny teny izany no omenanao izay efa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo omenanao izany teny izany fampahirezana fa tsy ny tenin'Andriamanitra fa izay maharitra ozy izy izay maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra no ataony mandova ilay fiainana mandrakizay ary hiaro azy aozy izy hiaro anao amin'ny fakapanahy izay efa hiantso amin'izao tontolo izao tsy maintsy misy zany zavatra zany
fa Jesosy kosa efa niteny fa hiaro azy ianao izy. Ary efa niteny izy any ambany hoe ary soratako eo aminy ozy izy. Ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra tele Jerusalema vaovao. Mahareta tsy amin'ny farany raha tianao ny andovany izany Jerusalema vaovao izany. Mahareta aiza miala fikiro tsy amin'ny farany tazomy mafy anananao mba tsy hisy akany sa tsy voninahitra. Fa miandry ianao ilay tanàna vaovao, miandry ianao ilay Jerusalema vaovao izay efa naresy, izany hoe zany naresy zany, naresy miady zany, naresy ny fakapanahy zany, naresy fizahan-toetra zany. Eto mafy tena mafy zany ady zany. Fa raha maharitra ianao dia ataon'ny tompo mpandresy ianao ho mpandovy ianao ary ho azy mandrakizay ianao, ho azy ny ankonanao, ho azy rehetra anao. Amen. Ia, isaorana ny tompo nanome an'izany teny zany mino fa nandray zavatra ianao tao anatin'izay. Raha misy tsy voalazako dia Jesosy amen amin'izay rehetra tsy voalazako. Ary vavaka aho isaotra azy satria nomeny fotoana nafahako antondra ny teniny indray tamin'ity androny ity. Manasanao koa hiary vavaka amiko mba hitoetra ao am-potsika ny tenin'Andriamanitra. Na inona teny rehetrika dia mba hitoetra ao am-potsika izany ary tsy ho adisontsika fa tena hoe ho tsarontsika mandrakariva. Amen. Laha hoatsika hiary vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Jesosy Kristy tombo velona mandrakizay eo. Ianao le maty pasika ho anay Jesosy. Dia maty ho famonjena ho anay, ho an'izao tontolo izao Jesosy. Eny tompo. Araka izany teninao izany Jesosy dia rehefa manana anao zay, rehefa nanjay anao tombo sy mpamondro ny fiainanao dia tsy maintsy miantika aby izay satria ilay fahavalinao dia ilay devoly Satana ny fahavalinay. Fa manome toky anay kosa ianao Jesosy hoe raha maharitra fakapanahy zay, raha maharitra fizahan-toetra zay dia ataonao mandova ilay fiainana mandrakizay. Alleluia. Jesosy misaotra anao izay ny famondrena nataonao anay. Misaotra tamin'ny fanoloranao ny tenanao fa na dia Andriamanitra azy ianao dia ataonao tsinitsinina ny tenanao. Tsy nataonao ho zavatra ny Andriamanitra anao Jesosy fa nanaiky ianao tamin'ny fahafatesana noho izahay tompo. Mbola mpanoty zay dia efa maty amonjy anay ianao. Jesosy malala. Misaotra anao nomenao fahafahana nitondra ny teninao, antovy tafatoetra, tovy tafilorona ataon-tsaina ataom-ponay tompo ilay famonjena vitanao teo amin'ny azy fijaliana ka tsy hijery an'izao zavatra hita rehetra izao zay fa hijery anao Jesosy Kristy tomponay dia Andriamanitra fanahy. Alleluia. Mitoera aminay Jesosy ary ampitoera am-ponay ny teninao aoka tsy hopieny fotsiny izay ka mita ho teny mpanadiny ka mitaka ny tenanay fa aoka Jesosy mba ho raisinay amin'ny fonay sy ny sainay ny teny rehetra izay nalaoko ny vavanao. Fa ianao ny hitahiry ny tsirairay avy rehetra dia efa manana lao sy miatikady amin'izao vaninandro zao tompo satria dia mahazo ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany fiainana sarotra Jesosy ka maro no mihemotra miverin-dalana amin'izao fanompoana izao. Ka tehirizo izay Jesosy malala. Tehirizo mba haritra tamin'ny farana hitan'ilay fiainana mandrakety ilay Jerusalema vaovao izay efa nomanina ho anay. Ao ireo mbola tsy manana anao Jesosy, mbola variana amin'izao fiainana izao. Ka siony fony Jesosy avereno izy, atao fantany fa maty amonjy azy ianao Jesosy. Ary atao fantany tompo fa tsy ho avy ianao hiantso marina fa mimpanosa hibebaka. Alleluia Jesosy malala. Amin'ny anaranao ny anaovako izany vavaka izany, makasitraka anao Jesosy tompo. Fa mino fa nisy noraisiny izay nandre izao teny izao, ny teny izay nalaoko ny velona mandrakizay. Mba nanaovako izany olako an'izany vavaka izany. Saotra Jesosy misandrata eto. Alleluia. Amen.